Gourlier Orsa, Finaritra Ranandria, Gourlahaly, Salama to, ny vaovao nisongadina nandritra ny 420 ora teto Madagasikara indray no atolotra ho anareo. Any Anosy be Elville indray no nataony fivorian'ny governemanta tarihan'ny Flora Juel tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Manontany tena ny vahoaka malagasy hoe mitondra inona ho an'izy ireo izy ireny any Mazenga, Toliara, zao Anosy be indray. Tsisy zavatra mazava sy mitondra vahaolana ho an'ny jaly mahazo ny vahoaka akory izy ireny. Toa fisehosehon'ny fandrakana sy ireo minisitra ary fandaniam-bola fotsiny izy ireny. Ohatra fotsiny, raha 10 ohatra ny minisitra manatrika eo dia miampy ny sekretaran'izy ireo tsirairay avy efa ho 30 zay ny sofera sy ny marobe tsy voatanisa mangony fotsiny. Ireny dia karamaina avokoa ka ao anatin'ilay sandam-pivahiniana ivelany na ilay antsoina hoe indemnité de déplacement. Labe io mampiasa mpandrakana, ny hôtely dia ireo faran'izay raitra indrindra no alain'ny minisitra hitana 4 na 4 étoiles farafahakeliny. Ny sakafo hoan'izy ireo dia any pitolo mandritra ny fivahiniana any amin'ny toerana isian'ny fivoriana io. Iza no miantoka? Tsy iza akory fa isika malagasy rehetra io. Volantsika no igalobonan'izy ireo, isika kosa dia mitsongy vo omana. Tsy misy rarahina izy ireo atsika akory. Fonimbola Ravalomanana ohatra no efa nanomboka nisy ny délestage dia tonga koa Andriamatora Jonary Mampianina ampanantena fa vetivety io dia ho voavà inglisy ny katso teo. Dia niditra indray ty fitondrana Joel ity efa ho 10 taona izao no teo isitsay tsy nahita vahaolana zareo hatramin'izao. Satonany ihany kanefa dia mitondra fijaliana ho an'ny malagasy tokoa. Ny fitondrana tsy mamorona orinasa mba hiasan'ireo malagasy. Ireo malagasy mba mamorona orinasa indray na dia orinasa kely aza vonoina indray satria tsy misy jiro ampiasaina. Ohatra ny mpanao sodira na ny orinasa kely poissonnerie. Mila herinaratra avokoa izany sainga leo miova asa raha tsy te ho vaky antoka. Tsy ilay jiro na ilay herinaratra fototra ilay asa atao dia tapaka mandritra ny 20 ora 40 ora ka aiza moa no tsy ho faty antoka sy tsy ho faty ilay orinasa kely. Izao indray malaza ny fandravana hatramin'olona etsero saika hitaseny isan'andro. Tsy misy fampiomanana mialoha fa avy dia tsongisina. Ny fananana kely sy ny taratasy ilaina amin'ny fiainana maha-olona moa dia very sy voatototra ao mandritra ny fandravana ataon'ireo mpandava. Aiza tokoa ireny no nahatompo tanin'ny karana sy ny sonoa eto amin'ity tanindrazantsika ity, kanefa dia tena tsy matahotra mihitsy ry zareo milaza fa azy ny tany. Ry zareo raha teo manam-bola ka dia afaka mividy avoka sy olona ambony eo fitondrana ao. Raha malagasy kely kosa ho aiza, tsy tanana andrango, tsy tongotra anefa karesy tsy miady. Mba nifidy olona isolovava azy ihany izy ireo, solom-bava-bahoaka saingy rehefa lany izy ireo nadino ranony tany. Aiza ry fidy, aiza ry Nèvre Oldimo, ireo Augustin Andriamanimo amin'izao. Kanefa dia ireo faritra voankazo kely fandravana trano no nifidy azy ka nametraka azy teo amin'ny toeran'ny solom-bava-bahoaka na ny député. Izao anefa milaza ry zareo tsy hitakory ry zareo député. Député iray avy eo Antimo no mba hita sanijoro teny amin'ny trano noravaina teny Anosy be iny. Andaka zakan'ireo vahiny mihitsy Madagasikara ankehitriny. Tsy ahita-teny ireo mpitondra antsika satria ry zareo mivoky amin'ny vola anam-penambava azy ireo ataon'ireto vahiny. Tena tonga amin'ilay fiteny hoe tompon-tanàna maka-rano maloto ny malagasy zanantsika. Zareo ry hetsika ataon'ny mponina tatoato misesy isan-kariva maneho ny tsy fahafaliana amin'ny jiro sy rano tapaka lavity teto amin'ny faritra samihafa teto Antananarivo. Amin'io ve ity fivoriana ataon'ny governemanta any amin'ny faritra atao Belaza amin'ny aina manjery mpandrakana ity mahavany olona miandaty amin'ny vahoaka voatanisa ireo. Samy miara-manaiky angamba isika fa tsy hanivaliny ity fandaniany mpona tsisy dikany ity. Andriamato Filoha, tsy malahelo ve no olona entinao malagasy mitovy aminao, vahoakanao ireto no milela-paladianao. Taiza ny mbola nisy izany teto Madagasikara kanefa Andriamanitra irery ihany no tokony andoalia. Izay indray no azo ambaratsika mikasika ny vaovao tao anatin'ny 20 ora teto Madagasikara. Veloma vetivety tompo. Naita guarão xerie, vacança no cide. Sara, Sara tenga Sara, vacança no cide. Meva, 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 vacança no cide. Tiago, 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 Tiago.
be sady tsara koa zao ny lalana tsara ny fampandrosoana dia tena ravoravo dao ny vahoaka ny Nosy be zay toerana alehanao rehetra na mandeha tongotra na mandeha bajaja na fianakaviana rehefa zao mibajaja reny mandeha tena mahafinaritra vacances à Nosy be aseo tsara dadvisy ny dia tsika naraka jady zay koa Zio tena tsara zio alefanao Jadi jiaby sy rinka iny a ia zareo anie dia azo sady maniry tsara dolo ny azo zavia Nosy be zareo maitso daholo mahafinaritra faly daholo ny olona faly zany nahazo trano mora nahazo université franchement merci dia ny alina koa lay kianja manara-pito efa vitaitsika koa ia efa andalovantsika koa iny rehefa aveo